eny ary tompoko ami'saotra an'Andriamanitra isika no ty andro androany maraina ity andro zay atokatsika anompona an'Andriamanitra anomezana voninahitra an'Andriamanitra amen na faly be tsika amin'ty andro androany ity inona mahafaly antsika takalo faly satria mino aho fa ty andro androany ity ty fotoam-pivavahana ity hotahin'Andriamanitra be amen na Jesosy raha teo araky ny teniny eto vontsika izy halleloia no zany dia miarabanareo rehetra zay fatokasoma tsara eto tenako miarabanareo rehetra zay any atokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana zao ihany koa ny tenanay mpanompon'Andriamanitra tsofina rano ianareo amin'ty faraparan-taona ity mba tsy hisy na dia anankiray azy tsy ahita ny herin'Andriamanitra miasa fa ny sambatan'olona dia andray satria mino isika dia andao hiteka farany zay mabe hiteka farany zay mabe isika Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany be halleloia amin'izao fotoana zao atsika dia anokana fotoana anaovana vavaka eto amin'ny toerana ity arak'ilay nambara teo moa dia fa hotahin'Andriamanitra fotoana androany Jesosy raha teo efa miaraka amintsika eto dia hivavaka saotra an'Andriamanitra isika ary ho arak'izay finoantsika zay mihitsy ny hitranga eto androany hitranga melony amaranantsika ny taona 24 hitranga atsika rehetra dia andao hiaraka hivavaka misaotranao zahay ry Andriamanitra ay misaotranao zahay ary mame voninahitranao amin'ny anaran'i Jesosy fotoan-dehibe ho anay ty fotoana androany ity ka dia makasitraka mame voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isy fitahina magagane ho ataonao amin'izao fiangonana izao isy fitahina magagane ho ataonao amin'izao fiangonana izao ho ataonao androany ho anatin'ity fotoam-pivavahana ity ry Andriamanitra io teraina ianao ankalazaina ianao omena voninahitra ianao asatratra amin'ny afindrindra ianao ka dia misaotra ry Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen omena tompony voninahitra tompoko vonina ve nareo anompan'Andriamanitra androany tena vonina be ve asio teka mafy be azy dia akoatran'izay moa zany dia manao kasibosy foana tsika zany sika fotoam-bavahana eto mapetaka tsika iny fa manjary manahirana mantsy hoe tsy manao kasibotsika nefa miaraka ato be dia be afaka mihira foana ianao ny mpidery aty zany no tsy manao mba fanidera tsara fa tsika rehetra dia manao daholo zany amen na horaitsika ary ny mpitarika fiderana amin'izao fotoana izao Alléluia. Faly miarabanareo zay aty alohany aty dia faly miarabanareo any tokantranoko zay manaraka ny fandahana androany araka voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia eto Jesosy tsarova hoe iza moa le Jesosy lay nanao fagagana lay nampahiratra ny jamba lay nampandeha ny malemy nampamaheno ny marenina lay nanangana ny maty ihany koa dia izany Jesosy zany mbola eto amin'ity androany ity dia raha mangeta eto ianao raha vonina ianao iona amin'i Jesosy dia iona aminao ihany koa izy androany satria izy efa nanomana zavatra ho aso anao amin'ity androany ity dia efa miratpiratana azy voninahitra ny eo anatrehany andaontsika zavatra rehetra ataontsika eo anatrehany dia ataontsika amin'ny fotsika rehetra satria mendrika an'izany Jesosy ary izay tsara indrindra avy aminao androany omeo an'Andriamanitra fa miandry zavatra avy aminao izy ndao artsika tonga dia hiara idera fidehana makotrokotroka ny eto androany
Amen. Eto mpamonjy anao eto mpamonjy andro eto Jesosy niany. Manatikety desculpa-niu. Esse só san cara não. Ispanapana wana wanjwane. Tudo só sinanye. Isbitaina wana wanjwane. Ispanashana na wana wanjwane. Isbibalina besmetranga. Ispanapana wana wanjwane. Tudo só sinanye. Isbitaina wana wanjwane. Só sinanga. Ispanashana na wana wanjwane. Tudo só sinanye. Isbitaina besmetranga. Só sinanga. Amen. Amina ianao dia isao voninahitry Andriamanitra.
eto anivo efanjakanina nitra miakokabane tude temos sana fakatsike naminanao androanya eurasinao izanya ispanapana wanao androany etude sosinyanye isfikalina wanao androany etude sosinyanya ispanasitrana wanao androany etude sosinyanye isfikalina betsmeterany etude sosinyanya ispanasitrana wanao androany etude sosinyanye isfikalina wanao androany etude sosinyanya ispanasitrana wanao androany etude sosinyanye isfikalina betsmeterany etude sosinyanya raha mity koa ianao a de tena iseho aminao fanatrehana androany tsy hoe fanatrehana amin'ny présence satria izy a manerana any amin'ny toerana rehetrarehetra misy anazy fa fanatrehana miasa mihitsiny ho tsapanao mihitsiny hoe zany ilay fanatrehan'Andriamanitra androany tena raha manana olana ianao raha misy aretina ianao tsy haiko hoe inona mety zavatra nahazo anao tany amin'izay nalehanao tany fa rehefa tonga eto fanena fanatrehan'i Jesosy ianao a dia tsarovo hoe tsy misy miala maina izany fa tsy maintsy manao zavatra ho anao izy jereo tao amin'ny baiboly a izay toerana rehetra nandalovan'i Jesosy dia tsy maintsy misy zava-magaga antranga foana dia androany koa raha mino ianao a dia isy zava-magaga ataon'ny tompo amin'ny fiainanao androany eto ianao Jesosy a ndao tsika tsaoka eo anatrehany ilay mpanjaka sy tompony tompo ilay mpanao lalana ilay manao fagagana ilay fahazavana izany anao fagagana ny fiainanao raha iankohaka aminazy ianao androany eto ianao Jesosy io mikasika amin'ny tsirairay avy eto amin'ity toerany tsy ianao androany mitsaoka anao zay Jesosy eto ianao tsapanahy izao eto ianao Jesosy miasa ianao amen mitsaoka anao
fa ianao lay mpanao lalana mpanao fagagana amen mpanao lalana mpanao fagagana te mazava mposaka tombo saina izy ianao lay mpanao lalana mpanao fagagana mpanao lalana mpanao fagagana tanante mazava mposaka zay maizy anao Jesosy amen eto ianao mikasika ny fonay androany etrianao mikasika ny mitsaoka anao zay Jesosy mitsaoka anao etrianao manasitrana ny fonay Ianao lay mpanao lalana mpanao fagagana amen mpanao lalana mpanao fagagana tanante mazava mposaka tombo saina izy mpanao lalana mpanao fagagana
Jesosy mikasika ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ianao androany nizaniza marary dia asehonao fa magaga ianao asehonao fa mahery ianao asehonao fa tsy miova ianao ilay alfa ilay omega ilay nanao fagagana hatramin'izay mbola afaka manao fagagana eto amin'ity toerana ianao Jesosy zay maizanao panafahana Halleluja, halleluja. Asandrato ny tomponao amin'izao fotoana izao. Izy eto amin'ity toerana ity. Asandrato ao ka izy ny anjaka amin'ny fiainanao. Halleluja, halleluja. Raha tonga eto ianao androany dia aoka tsy vavaka satria manana olana izay fotsiny ihany na hoe hivavaka satria marary tsy izay fotsiny ihany fa mivavaha manomana ny fidiranao any an-danitra hanomana ny fiainanao mandrakizay mivavaha ianao anamasina anao ny tombo iomananao amin'ny fidirana ny fiainana mandrakizay manomana ny fiainanao hidirana any an-danitra halleluja halleluja ora shaya parakandarakatry ansara papapapapa ianao manamasina nyity fiangonana ity Andriamanitra amasino ny tsiraray avy ary ianao manomana ny fiainana hidirana ny fiainana mandrakizay halleluja manomana ny zany izao fiangonana izao hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay andehanany any aminao any an-danitra Andriamanitra tsy olana fotsiny mahatonga anay mivavaka tsy aretina fotsiny mahatonga anay mivavaka fa manomana ny fiainanay ho amin'ny fahamasinana hidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay izahay halleluja halleluja ora shaya parakandarakatya sarapara ora shaya parakandarakatya saraparakandarakatya sarapara halleluja halleluja misaotra raiky misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluja amen dia samy mahazo ny toerana isika tsirairay avy tompoko so ndratsika dia hivavaka io moa araka nambarako teto tamin'ny heriny hoe raha fa tena hisaina zao ny lehilahy eto amintsika eto a dia hampafolo ny angamany sa tsy marina zany un dixième ka androantsika dia hivavaka mba ho tonga maro ny raim-pianakaviana ho amin'izao fiangonana izao samy ataona ny raim-pianakaviana ny tokantranony ataona ny zanany lahy ataona ny fianakaviany ny raitapo aminy lehilahy mba ho tonga ho mpino hivavaka eto tsy ho vehivavy fotsiny marobe fa ho marobe koa ny lehilahy ho vonjena Andriamanitra ho tonga ho amin'ny famonjena ho amin'izao fiangonana izao ka hivavaka ho amin'izay ary tsika tonga dia hivavaka avy hatrany halleluja halleluja Andriamanitra amonjy fanan'olona marobe nao amin'izao fiangonana izao ary ny raim-pianakaviana ihany koa mba ho vonjenao hoentinao amin'ny famonjena ny zanany lahy ny zanany rehetra ny tokantranony ao amin'ny tokantranony ao hoentinao amin'ny famonjena Andriamanitra ô Jesosy eo amonjy lehilahy marobe nao amin'izao fiangonana izao olona marobe lehilahy ho vonjenao amin'izao fiangonana izao tompo amindra fo ianao amindra fo ianao halleluja 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 ora sara parakandarakatya
Amen, amen. Tsotra Jesosy. Hamonjy ny olona rehetrarehetra ny ainao Jesosy. Amen. Tsotra Tompo. Jesosy andrianay ianao. Tsotra Jesosy. Ao anatin'izany dia ndaontsika mbola hanandratra an'Andriamanitra ihany. Hanandratra an' Jesosy ihany. Hanjaka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Jesosy mikanao izay. Jesosy andrianay ianao. Jesosy andrianay ianao. Ambaranay fa mpanjakanay. Ambaranay fa mpanjaka. Mijoro eto afonay ianao. Tsampanay eto anivonay eto ianao Jesosy amin'izao fotoana. Dia misandrata amin'ny hira fiderana izay asandratra tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Lazao ihany Jesosy andrianay ianao. Jesosy andrianay ianao. Ambaranay fa ianao mpanjaka mpanjaka. Tompo. Ambaranay fa mpanjaka. Tsampanay ianao amin'izao eto afovoanay eto. Dia aoreny fiantrananao eo ambony hira fiderana izay ataonay. Misandrata Jesosy. Misandrata miranao. Aoreny fiantrananao. Aoreno ny fiandrianana. Aoreno ny fiandrianana. Aoreno Jesosy. Aoreno ny fiandrianana. Raisotupa mitoerana. Aoreno fiandriananao. Aoreno fiandriananao. Aoreno ny fiandrianana. Aoreno ny fiandrianana. Aoreno ny fiandrianana. Raisotupa mitoerana. Aversika ihany Jesosy andrianay ianao. Jesosy andrianay ianao. Ianao mpanjaka amin'ny fiainanay. Ianao mpanjaka amin'ny fonay. Ianao mpanjaka amin'ny tokantranonay. Ianao mpanjaka amin'izao fiangonana izao Jesosy. Mijoro eto afovoana. Misandrata amin'ny hira fiderana izay asandratra. Misandrata amin'ny fiambofana izay asandratra. Aoreno. Aoreno ny fiandrianana. Jesosy aoreno fiandriananao. Aoreno ny fiandrianana. Aoreno amponay. Aoreno amin'ny fiainanay. Raisotupa ny toeranao. Raisotupa ny toeranao. Aoreno fiandriananao Jesosy. Aoreno ny fiandriananao. Aoreno ny fiandriananao. Aoreno ny fiandriananao. Raisotupa ny toeranao. Raisotupa ny toeranao. Raisotupa ny toeranao. Raisotupa ny toeranao. Eo amin'ny fiainanay. Raisotupa ny toeranao. Ato amin'ny fiangonanay. Raisotupa ny toeranao. Eo amin'ny fianakavianay. Raisotupa.
fandarana manaraka dia ny fotoana zaontsika mitondra ny ampafolon-karena sy ny rakitra ny fanatitra ho an'Andriamanitra izany. Aza tao zavatra ohatra ny fahazarana fotsiny eo amin'ny fiainanao izany, fa zavatra sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, ary izay no mahatonga an'Andriamanitra ny antso antsika mba hitondra ny ampafolon-karena ary anao ny fanatitra ho an'Andriamanitra, satria sarobidy loatra eo anatrehan'izany. Ka ao anatin'ny fitondrantsika ny ampafolon-karena sy ny fanatitra dia anao iray fiderana ireto bidera ireto a. Tsika rehetra kosa izay notahiny tompoka tamin'ity herinandro ity manana ampafolon-karena ho tanterana dia androso ety aloha anatanteraka an'izany isika tompo. Afaka tonga dia mandroso izay nanao ny ampafolon-karena rehetra dia ho tatazana eny ihany ny fanatitra avy eo. Ni
soratsika ny tompo a ny fotoana nazahotsika nanome ny fanatitra ho an'Andriamanitra izany. Araky ny fahafantatsika moa dia androany no amerenantsika ny raki-dehibe antsika ho an'Andriamanitra. Atao inona moa io raki-dehibe io? Za ry havana dia mijoro vavolombelona aminareo fa nanampy be antsika mihitsy tamin'ny fanaovana trano ny fanomezantsika raki-dehibe ho an'Andriamanitra. Za zao rehefa nisaiko tena tany amin'ny 5 tany ny trano ny fiangonana vitatsika teto Androndrakely ho an'Andriamanitra nandritra izay fotoana vitsivitsy izay. Tsy hoe ela be teo amin'ny 7 taona na 9 taona teo nandray anjara raki-dehibe isika dia nanampy be dehibe ireny tamin'ny fanaovantsika fiangonana tranon'Andriamanitra, fanokavantsika fiangonana ary nisaiko dia tanàna maro no efa navitatsika fiangonana tranon'Andriamanitra hoentintsika mamonjy fanany olona. Ka androany raha natanteraka raki-dehibe isika dia ataovy betsaka amin'ny fonao rehetra izany ahafahantsika mbola mitoy manatanteraka ny ady sy efa natomboka. Za zao nanisa ihany koa hoe tao anatin'ity volana Novambra ity 5 teo ny trano zay, 5 teo ny fiangonana izay nosokafantsika. Izany hoe nahazo sokatra fiangonana 5 isika ary ireo fiangonana 5 ireo dia mino fa ny ritsika dia ny avitana trano an'ireo fiangonan'ireo avokoa. Sa tsy izany ka androany raha mandray anjara raki-dehibe anao dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany mba ahafahantsika manatanteraka izay efa natombotsika, ahafahantsika mitoy amin'ireo asa tsara izay efa natombontsika amin'izao asan'Andriamanitra izy zao zany. Sa tsy izany ianao ve tsy faly hoe anisan'ny fiangonana mba navita niezakitsika nanatanteraka tranon'Andriamanitra betsaka tao anatin'ny fotoana fohy aminjena fanan'olona ony dia ataontsika tsara ny raki-dehibe antsika hoentsika manohana ireo fanaovana trano fitoriana amin'ny filazany tsara amin'ny toerana maro. Araky nambara teo moa dia 5 teo ny fiangonana izay nanokafantsika toerana, nanokafantsika fiangonana anaovantsika asan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao zany. Androany moa ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny tenin'Andriamanitra eto dia pasteur Ravelona Dolo fa ihany. Mbola raintsika mpitiava tanana ihany izy sady hitoy anao ny filazana rehetra izany. Alleluia. Dia mbola mamerina moa ny arahaba ho anareo izay atao hoe tara vao tonga teto. Ny afatra kely nga mapetraka amintsika dia zao aza mba tara izany ianao mamonjy fotoam-pivavahana ome voninahitra Andriamanitra tongava ara-potoana fa izany no akasitran'Andriamanitra ho antsika. Amen. Ny filazana zany tahaka izao ka samy mihaino tsara tahaka izao ny filazana. Amin'ny Alahady 20 ny volana Desambra, Alahady 20 ny volana Desambra dia anao fotoan-dehibe isika eto. Io fotoan-dehibe io fotoana fanaontsika isa-taona. Izany hoe melon'ny amaranantsika ny taona dia anao fisaorana lehibe an'Andriamanitra isika. Amen. Satria izay ny didin'ny tompo, izay ny didy amin'ny Baiboly. Zao voasoratra manao hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia anao fampiarana an'izay voalaza soratra masazay zantsika ny Alahady 20 ny volana Desambra ho avy zao. Izany hoe amin'ny 9 ora misy an'io fotoana atokantsika anaovana fisaorana amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora,
ary amin'ny 2 ora tolakandro. Dia hoy aho hoe zava-dehibe ny anaovana ny fisaorana io, noho zany aza mieritreritra ianao hoe andeha hoatsy na andeha roa nanao programa tahako zao na tahako zao, fa dien'izao dia amboariny programa anao hoe tsy maintsy tonga ianao amin'ny andro Alahady 20 volana Desambra io, hiaraka be sy maro anao fisaorana an'Andriamanitra. Marina fa afaka manao fisaorana an'Andriamanitra ianao any atokantranonao any, hoe andohalika hivavaka any, izay menakavy no hivondrona hiaraka hivavaka, mety fa lay fanehoana firaisan-tsaina, fifankatiavana ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity no matoka manentana antsika hoe tongava amin'io Alahady 20 volana Desambra io. Amen. Ho antsika moa zay natsapa hoe tena nisy fahasoavana tamin'ity taona ity, na hoe resin'ilay fahasoavana zavatra ratsy tamin'iny fisian'ny aretina Covid-19 iny, dia ho antsika takizany dia ampianaran'ny Baiboly, tsy hoe tanam-poly ianao tonga eto raha nao fisaorana, fa ahoanao Davida, inona no avaliko an Jehova ny amin'ny soa rehetra nataony tamiko. Davida zany teo fiainana dia natsapa nandray zavatsoa, nandray fahasoavana, inona no avaliko an'Andriamanitra. Raha ny marina moa na izao tontolo zao ary tsy mahavoavaly ny soa nataon'Andriamanitra ho antsika. Dia kanefa na izany aza dia zao no teny Davida hoe ho tonga ao an-tranon'Andriamanitra aho hitondra fanatim-pisaorana. Zany hoe tsika rehetra zany raha nao fisaorana an'Andriamanitra amin'io Alahady 20 volana io, dia hiaraka hitondra fanatim-pisaorana ihany koa. Tena hoe hitondra fanatim-pisaorana zay tena matery anao, mavesatra aminao. Dia ity ihany koa anefa mety misy amintsika azo lazaina hoe mbola tena mangotrakotraka ny ady na ny olana eo amin'ny fiainanao mandrika ankehitriny. Tsapanao hoe tena boribory ny fiainanao, tena tsisy na inona na mandresy anao. Dia hoy aho hoe na izany ary ny zava-nisy ny ainanao hatramin'ny androany, dia aoko vonona ny fonao ho avy amin'ny Alahady 20 volana Desambra io anao fisaorana an'Andriamanitra foana. Amen. Ary dian'izao aza dia prepareo ny fanatim-pisaorana hoentinao amin'io. Manaovanao defi mihitsy. Andriamanitra ke vany an-danitra no hijery antsika, hitazana antsika hoe hatraiza ny finoany ty olona ity, ny fatokiny ty olona ity, hatraiza. Fataro tsara fa mbola misy 10 andro ke aorina an'io 20 volana Desambra io vao hifarana ny taona. Ka raha hitan'Andriamanitra ianao hoe na dia tsy misy ary ny eo tanana na mandresy anao, kanefa tena vonona ho avy eto hitondra fisaorana miaraka fanatim-pisaorana, inoko fa tsy andalo fotsiny ny 10 andro aorina an'io 20 Desambra io, fa aneo zavatra lehibe sy mahagaga aminao izy. Ka dia nataoko izay filazana izay mba ahafahantsika rehetra miomana amin'io fotoana dehibe io. Amen. Amen. Dia manaraka izany ihany koa, tsika moa zany ankalaza ny fotoana izay natokavan'ilay mpamonjy teto ambonin'ny tany, dia ny amin'i Jesosy Kristy. Ary ny zoma 15 volana Desambra no fotoana iombonantsika kristianina rehetra hisaotra an'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra fa tonga ilay mpamonjy, tonga Jesosy Kristy. Dia fa miomana ho amin'izay ihany koa zany ianareo misy amin'ny 9, amin'ny 8, amin'ny 10, amin'ny 12, amin'ny 2 ora io fotoam-pivavahana io. Dia miomana amin'izay ianareo. Fa ity no tsy voalazako tamin'ny maraina. Ny asabotsy 20 volana Desambra tolakandro. Sabotsy 20 volana Desambra tolakandro, dia izy fotoana manokana, tsy haiko hoe fotoana spesialy no ilazana azy eto, natao ho an'ny tanora rehetra, natao ho an'ny tanora rehetra.
ary tsy ny tanora eto amintsika ihany fa reo tanora namantsika any amin'ny tanàna any any ampianarana any ampiasana sy reo tanora avy amin'ireo sampana miaraka amintsika eto Antananarivo dia eo asaina ho tonga eto daholo ny asabotsy 24 volana Desambra. Fotoan-dehibe mihitsy io, fotoana manokana ho an'ny tanora, fotoana izay natao iankohofana iondrena ao natry Andriamanitra, fotoana izay tena hoe natao hiderana an'Andriamanitra, tena hoe hiderana an'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay dia isy ny torohevitra fohy torolalana fampianarana natao ho an'ny tanora mba ho tsara fitondratena ny tanora, mba hitahiry fiainany ho madio sy masina ho an'Andriamanitra mandra-piavon'i Jesosy ny tanora. Ary ao anatin'izay ihany koa isy ny fampianarana sy fampahirana fohy hitomana ny tanora mba hanokana ny androny mba ho an'Andriamanitra amabolona mba ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka dia izay zany io asabotsy 24 volana Desambra io. Amen. Dia vita zany iny volana Desambra iny, fa toy ny fanaontsika isan-taona, toy ny fanaontsika isan-taona dia isy fotoan-dehibe eto amin'iny taona 2024 iny. Fotoan-dehibe ny Alahady 7 ny volana Janoary taona 2024, isy fotoan-dehibe eto. Amin'io Alahady io no anokanany mivady fotoana hitsofanay rano anareo fiangonana. Zay inonay fantsodranao taonay dia ho raisin'Andriamanitra tahaka ny teniny ka ho amarin'Andriamanitra mba hiantoka ny fiainanareo mandritry ny taona 2024 ray manontolo. Amen. Dia amin'ny 9 ora maraina fidirana voalohany, amin'ny 8 ora maraina fidirana faharoa, amin'ny 10 ora maraina fidirana fahatelo, amin'ny 12 ora atoandro fidirana fahaefatra, ary amin'ny 2 ora tolakandro ny fidirana faharoa. Amin'ireo fotoam-pivavahana zany no isy zay fitsofana rano ataonay ho anareo fiangonana izay. Manoloana zany indrindra dia hoy aho hoe tandremo mba tsy voafitapitaky ny devoly ianao ka andeha ho atsindray amin'ny andro ray lehibe io na andeha ho aroa, fataovy mihitsy zay andaminanao fotoananao hoe tsy maintsy tonga aho amin'ireo amin'io andro io amonjy any fotoan-dehibe hitsofana rano anay fiangonana. Dia ilazao ny vady aman-janakao raha ohatra ka tsy mamonjy fotoam-pivavahana ato izy fa any fiangonana hafa, dia ilazao izy hoe andao antsika menakavy amonjy fotoan-dehibe amin'ny Alahady 7 volana Janoary io, fa isy tsodrano lehibe ho atao mpanompon'Andriamanitra ho antsika ao, zay iantoka ny fiainantsika tokoa amin'ny taona vaovao 2024 iny zany. Amen. Tena samy manasa ny fianakaviana, samy manasa ny namany ho tonga eto. Dia ankoatran'izay anefa raha sanatria ka no ny ato manokana tena tsy afaka ianao, tsy azo anoarana lizy, dia ny asabotsy 7 volana Janoary taona 2024 sy ny asabotsy 9 volana Janoary taona 2024 ihany koa dia isy fitsofandrano lehibe ataonay eto, tsodrano lehibe ataonay, ka izy io rano marina nataonay ho an'ireo sampana. Ohatra zao hoe ny sabotsy 7 volana Janoary dia ireo fiangonantsika tahaka ny hoe Ampasamalo, Ambolokandrina sy Manodidina, Ambatomaro, Miandrarivo, dia ho avy eto zareo. Amin'io no andrain-tsodrano avy aty aminay mivady. Dia ny sabotsy 9 volana Janoary dia ireo sampana hafa ankoatran'izay tahaka ny hoe Ambomanambola, Alasora, Bepino sy ny sasany dia ho avy eto zany zareo andrain-tsodrano ataony mivady. Dia raha sanatria hoy ka
tena tsy tafitanao tamin'ny alahady fa 3 volana janoary dia raiky am'ireo ndray zany no vonjenao raiky am'ireo vonjenao raha ohatra ka nisy ny tena tsy fahafanao tampoka zay zany no filazana apetrako amintsika fiangonana ka dia fotoan-dehibe zany tratrahitra zany a ka samy miomana tsara dia nizao a isika fisaorantsika an'Andriamanitra satria tsara tombontsika andeo hiteka faran'izay maritsika tompo alleluia filazana anankiray a soarana tompo mo fa nanomboka androany dia misy ny buvette tantiarantsika zany ato ambadika ato natao io buvette io mba tonga atsika fiangonana afaka mamonjy fotoam-pivavahana indroa ao indray alahady ny fotoam-pivavahana fandroany mantsy anasanatsika dia ny alahady amin'ny 12 ora atoandro na ny alahady amin'ny 2 ora tolakandro io zany ny fotoam-pivavahana fandroany tena hoe anasanatsika mba ho tonga dia nasiana zany bevety a mba afanao a misakafo dia tsy mody ianao fa dia miandry amin'ny 12 na miandry amin'ny 2 arak'izay mety aminao dia fa natao moa zay matsara ny bevetitsika ao a aoka nareo amangy ao mba andranjara kely eo vao mandeha mody aloha sakafo ao zany tsara rehefa jerijerevao fa tsara ny sakafotsika ao araka ny fahitako azy aloha amen na zay zany ny filazany amin'ny bevety iny dia androany a no farany andraisana listre reo chef de groupe na reo groupe a zay mikasanao bevety zay tsy tonga androany zany dia fermé ny fandraisana listre zany a dia reo zany zay efa nandray zay efa sotra anarana reo no manao toro reo zany no manao toro ka ho anareo zay tsy mbola nanatona anamafisina hoe tia ny datinareo dia manatona hatrany hatrany ianareo zany tompoko zay zany ny filazana fa dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany a io makomantsika andreny ten'Andriamanitra andeo tsika anao hira anankiray aloha ry fanampanazava andiny voalohany ihany no etsika mifantoka manatrika an'Andriamanitra dia ho ambarako aminareo ny afatra everiko fa avy amin'Andriamanitra zaza ho antsika rehetra mialohan'ny amaranana antytaona 24 ity akipy masinao anatin'ny hira iarana manao akipy masinao aoka anatrika an'Andriamanitra tokoa ianao androany sokafiny baiboly fa hovakitsika ny voalaza soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny boky Lioka 7:20 andininy fa 5:7 ka hatramin'ny andininy fa 7:7 Lioka 7:20 toy izao ny voasoratra manomboka amin'ny andininy fa 5:7 dia nanokatra ny sain'ireo izy halala ny soratra masina ary ho izy taminy zany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema ary ianareo no vavolombelona zany ary indro zao mampitondra ny teny fikasany raika ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo
avy amin'ny alalan'izay teny vakiny izay rehefa malala no akatsika fampianarana ho antsika rehetra zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao na isika ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity na isika zay any tokantrano misy atsika hany. Androany aho a dia nazava aminareo mikasika any amin'ny fanahy masina arakalay voalazan'i Jesosy 5:7 manao hoe arino zao mampitondra ny teny fikasany raiko anareo fa mitoery eto tanàna mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny ava. Asa mbola miala eto tanàna aloha, asa mbola makatsy na makaheroa aloha, na dia fa nametraka ndraikitra lehibe taminareo aza ao ho Jesosy fa mijanona eto tanàna fa ianareo dia ho tafina amin'ny hery avy any amin'ny ava. Ianareo dia androtsana ny fanahy masina, ianareo ho rakofana ny hery ny fanahy masina. Tena ilainareo izany ho Jesosy, tsy amin'ny lafiny asan'Andriamanitra ihany fa eo amin'ny lafiny fiainanareo manokana amin'ny maha-olombelona anareo ihany koa. Amen. Ka hanazava aminareo mikasika ny amin'ny fanahy masinao. Indrindra moa ny tena hoe antony mahatonga antsika mpino kristianina tsy maintsy mandray ny fanahy masina, tsy maintsy miaino ny feon'ny fanahy masina, ary tsy maintsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Marina fa zany fampianarana hoentiko aminareo zany a tsy hoe fampianarana avy amin'ny olombelona fa fampianarana avy amin'ny Jesosy, hevitra avy amin'ny Jesosy. Raha vakianao zao bokin'ny Jaona 4:20, Jaona 4:20 dia hitanao voasoratra ao fa Jesosy mihitsy no mampahery sy mampirisitra ny olona mba handray ny fanahy masina, mba hiaino ny feon'ny fanahy masina, mba anaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Eno tsara zao fanazavana etiko aminareo zao. Tsy olona zao tontolo zao intsony isika riavana malala. Manaiky an'izany ve ianao? Tsy olona zao tontolo zao intsony isika fa efa olon'Andriamanitra, efa zanak'Andriamanitra mihitsy. Amen. Noho ny Jesosy Kristy zay nonohontsika ny akentsika dia zay ny toerana misy antsika hoe tsy olona zao tontolo zao intsony fa olon'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra mihitsy. Amen. Amen. Araka ny voalaza Baiboly anefa sady vaovao mafaly a entiko anareo izy ity. Manana programa tsara ho antsika olona, ho antsika zanak'Andriamanitra ny tompoandriamanitra tsy to. Enonareo ve ilay teny? Manana programa tsara ho antsika olon'Andriamanitra, ho antsika zanak'Andriamanitra ny tompoandriamanitra tsy to. Zany hoe ray amin'ireo programan'Andriamanitra ireo a dia izao ho avahan'Andriamanitra isika eto ambony ty tany ety. Ho avahan'Andriamanitra tahaka ny hoe eny amin'ny tambary zao dia avahan'ny mpamboly vary sy mpitsinja vary hoe ity ny tena vary fa ity kosa tsy vary vary. Dia tahak'izany ihany koa no tian'Andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainantsika amin'izao fahavelomantsika izao. Tian'Andriamanitra ho avahana isika. Amen. Eno tsara ny voalaza faminaniana entiko manamarina zany dia raha mety aminao lo izy rehefa vakina amintsika dia manao amen ianao. Atao Malaky 3 dia vakintsika manompo amin'ny 19. Ary tamin'izany zay natahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova niaino ka nandray izany, ary nisy boky nisoratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Raha zay teny zay fotsiny no dinihana dia reo olon'Andriamanitra ro zanak'Andriamanitra zay mivorivory miresadresaka dia enon'Andriamanitra avy any an-danitra, avan'Andriamanitra no miaina. Inona zany resaka zany? Inona zany zavatra resan'ny oloko, resan'ny zanako zany? Dia zao voasoratra reo zay hitan'Andriamanitra fa
matahotra an'Andriamanitra dia soratan'Andriamanitra amin'ny boky ny momba an'ireo olona ireo. Zay nge ndika le izy ary tamin'izany zay natahotra Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy ary Jehova ny ainy ka nandray izany ary nisy boky soratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra Jehova sy mihevitra ny anarany. Raha isandreo olona matahotra an'Andriamanitra ianao dia misaora an'Andriamanitra fa amin'ny fotoan'andro anankiray dia sokafan'Andriamanitra boky io ho fahatsiarovana hoe rano isan'ny matahotra, rano isa matahotra. Ary dia manana hevitra tsara hieverana zany zany Andriamanitra. Ary anisan'ny hevitra tsara dia hoe ianao ho avahana amin'izao fahavelomanao zao. Toy izay antsika indray ny teny 15:20. Ary ho rakotra soa ireny amin'ny andro izay ho tendreko ho Jehova tompony maro ary ho antitra azy ao toy ny olona antitra ny zananylahy izay manompo azy. 15:20. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy ary mipirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehova tompony maro ka tsy asiana miangana na ny fakany na ny sampany. Ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voaka ianareo RHEFI Androndrakely ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Alleluia, amen. Ry havana malala hoy aho aminareo tian'Andriamanitra ho tanterahana zany fanavahany zany araka programan'Andriamanitra amin'ny taona dia avintsika ity. Amen. Ho anareo izay tena mba maniry sy mangetahita fatratra ho tompo mba tiako loatra raha ho avahanao tokoa aho dia ataova zao ny tanany ataovy araoteka fara zay mafy be. Amen. Alleluia. Mba tokazany ho tanteraka nefa dia ilay programan'Andriamanitra entina manavaka atsika hoe ho avana amin'ny be sy maro isika dia ity tsy maintsy manana an' Jesosy ianao ary ataonao ho zava-dehibe ny finoana an' Jesosy sy ny azo fijaliana. Averiko indray hoe mba tokazany ho tanteraka hoe ianao mandritra fahavelomana eto ambony tany ity dia ho avan'Andriamanitra indrindrindrindra fa amin'ity taona ity mba ho avan'Andriamanitra dia izay tsy maintsy manana an' Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao ary ataonao zava-dehibe ny finoana an' Jesosy sy ny azo fijaliany. Amen. Andoka efa kitsika amin'ny Baiboly atao Kolosiana 2:10 hoe tenin'Andriamanitra fanetiko taminareo ihany izy ity fa dia zao tiako amafisina aminareo zao. Kolosiana 2:10 ary nesorony Jesosy tsy hoe ho amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana dia naseho Jesosy miariary ny fitondran'ireo olon'Andriamanitra rehetra na ireo zanak'Andriamanitra rehetra toy ny fanao izay avy nandresy. Zany hoe no Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana na inona olana na inona ady atrehanao dia tsy maintsy avoaka an'Andriamanitra ho mpandresy foana ianao. Amen. Tsy maintsy avoaka an'Andriamanitra mpandresy foana ianao. Zany hoe tsy maintsy avan'Andriamanitra ny mombanao rehetra. Amen. Amen. Zay no antony matoka amin'ny teny hoe ny dingana voalohany sady lehibe indrindra ary everiko fototra mba toka antsika tena ho avan'Andriamanitra amin'ny taona ity sy ny taona maro mifandimby dia ny finoana an' Jesosy, ny finoana an' Jesosy sy ny azo fijaliana. Ataovy tena zava-dehibe aminao zany.
amaina faharoa tsy maintsy mandray ny fanahy masina ianao, tsy maintsy mihaino feo fanahy masina ianao, ary tsy maintsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina ianao. Isika zay fanino Jesosy nandray an Jesosy ange, raha ny voalaza amin'ny Baiboly dia tsy olo zao tontolo zao intsony fa olon'Andriamanitra, tsy olony nofy intsony fa olony fanahy. Ny fanan'Andriamanitra zay nomenantsika, io zany no natao hoe nontsika feo, io ihany koa no natao mba hitarika atsika na hiankavia na hiankavanana na hianatsimo na hianavaratra. Aoko fantatsika rehetra manarika ty fotoana ity, ary mety azy ho resy lahatra mihitsy ianao, fa tsy zavatra lehibe sy magaga hitrangy zany eo amin'ny fiainatsika amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika raha ohatra ka tsy mbola nandray ny fanahy masina tsika, tsy mbola mamiano atsika fanahy masina, indrindrindrindra ka tsy mba miaino feo fanahy masina tsika, na hoe tsy mba manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Ary ho disy fanantenana ihany ianao an'ity taona ity raha ohatra ka tsy eo aminao ny fanahy masina. Zava-dehibe ny finoana an' Jesosy sy ny azo fijaliana, dingana voalohany zany raha te hita an'Andriamanitra miasa isika, fa mbola zava-dehibe tahaka zany akoa ny fandraisana ny fanahy masina, ny fianona ny feon'ny fanahy masina, ary ny manaraka ny fitarian'ny fanahy masina. Ame ohatra aho dia mazava aminareo ny tenin'Andriamanitra ambara amintsika rehetra. Ohatra zao, tapa-kevitra ilay Andriamanitra tsy to, fa hitondra fanavozana ny tany izy, satria tamin'izany andro zany ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Fomba fiteniko moa dia hoe tsy hay izay fomba ilazana azy, fa ny voasoratra dia hoe tsy nisy endrika sady foana. Dia tapa-kevitra Andriamanitra fa ho avozina zavatra rehetra. Fa saingy zao, na dia atao anatin'ilay Andriamanitra tsy to azy ny programa tsara anavao an'izao rehetra zao, hitondra fanovana ny tany ilay voalaza hoe tsy misy endrika sady foana, natao anatiny ary zany programa zany, zany finiavana zany, dia tsy misy azo ny atao na dia Andriamanitra aza izy, tsy misy azo ny atao na dia Andriamanitra aza izy, raha ohatra ka tsy eo ny fanahy masina andrain'ny andraikiny, andrain'ny asany. Zany matsy fa ny Andriamanitra vavahantsika dia miseho ny endrika telo, zay mahatonga antsika miteny hoe telo zay ray, dia ilay Andriamanitra ray, ilay Andriamanitra zanaka atao hoe Jesosy, ary ilay Andriamanitra fanahy masina. Dia samy manana ny andraikiny ireo, manana ny andraikiny manokana ny ray, manana ny andraikiny manokana ny zanaka, ary manana ny andraikiny manokana ny fanahy masina. Tsy fampisalovana andraikitra ireo, ary miara-miasa ireo ho amin'ny tanjona tokana zay an'Andriamanitra. Ka raha tapa-kevitra Andriamanitra hoe ho avozina izao rehetra izao, ilay tany tsy misy endrika sady foana, dia tsy afaka manao na inonino izy raha tsy eo ny fanahy masina. Andonka vakitsika voasoratra dia azava aminareo ny tian'Andriamanitra ambara. Genesis toko voalohany, manompa ny andeny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary ny tany tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava, dia nisy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Rehefa teo ny fanahy masina nalomba tambony rano, nikotrika, dia nandray andraikitra tamin'izay ny ray, hoy izy misy mazava, dia nisy ny mazava. Zay zany ohatra voalohany. Ohatra faharoa indray mikasika ny amin'i Jesosy, araka nefa fatatsika fa niala tany an-danitra Jesosy Kristy araka ny nanirany Andriamanitra ray azy ho ety ambony tany. Tamin'izy tonga teto ambony tany dia nanambara ny anjely
fa tonga ilay mpamonjy, tonga ilay Kristy tompo. Ahoana ho ny anjely fanamarana ofisialy, nandre zany ny mpiandrondry, nandre zany ny magy, nandre zany herota-mpanjaka, ary vetivety dia ny elo ny feo, dia nandre ny tany aman-danitra. Zao ny teny nataon'ny anjely tamin'izany. Ao amin'ny toko faharoa ao, asa matahotra ianareo, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo ao an-tanànan Davida, fa mpamonjy no tsindriny, fa mpamonjy no teraka ho anareo ao an-tanànan Davida, dia Kristy tompo, dia Kristy tompo. Nambara ny anjely tamin'ny fomba ofisialy zany, fa tonga ilay mpamonjy, tonga ilay Kristy. Arak'izay nandran'Andriamanitra ray azy. Kanefa raha mandinika baiboly ianareo, dia miara-mahita isika rehetra fa atao anatin'ny 30 taona dia tsy hainy mihitsy ny momba n'io mpamonjy io, ny momba n'io Kristy io. Tsy hainy mihitsy hoe aiza lay andraikitra nakinina taminy hoe hamonjy aty zao tontolo zao ty, hoe izy Kristy, izy no misy. Aiza zay nandraikitra nandrana zany, tsy hainy mihitsy. Inona tokony izy tsy haino? Satria tsy mbola nalatsaka tamin'ny fanahy masina, satria tsy mbola tonga teo aminy ny fanahy masina. Azonao tsara ka bazany dikany. Dia jereo tsara voasoratra ato amin'ny toko faha-4 tantarain'ny baiboly a. Avy eo meko nareo le teny 1:1 sy 2:12 tantaraiko aminareo fa rehefa avy natao batisan'ny rano Jesosy, rehefa avy natao batisan'ny rano Jesosy, dia teny eo ihany rehefa mivoaka vao anaty rano izy, dia nalatsaka Andriamanitra ray avy any aminy ny fanahy masina latsaka tamin'i Jesosy. Dia zao ny tenin'Andriamanitra ray taminy ity ny zanako malalako, ilay sitrako, izy no enoy. Dia nanomboka teo zany Jesosy a, dia nandray ny fanahy masina. Dia amin'ny toko faha-4 voalohany dia zao ny tantara tenin'Andriamanitra fa ovakina ngamba ny teny iny. Luka toko faha-4 voalohany, zao ny voasoratra. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana. Niala tany Jordana zany Jesosy, niaraka tamin'ny fanahy masina satria feno ny fanahy masina izy. 2:12 Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy masina nakany Galilea, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazana. Dia niala teo indray Jesosy dia nakany Galilea, dia rehefa tonga tany izy dia niely tao Galilea, ary niely tamin'ny manodidina tanàna Galilea ny lazany. Inona ny antony? Satria niverina tamin'ny herin'ny fanahy masina izy. Eno tsara ty zavatra tantaraiko ity. Ilay fanahy masina latsaka tao amin'i Jesosy no nanetsika an'ilay antso, an'ilay iraka zay niantson'Andriamanitra ray azy, na hoe an'ilay iraka nandran'Andriamanitra ray azy hoe ho mpanasitrana, ho mpanafaka, ho mpamonjy, mpanao fagagana. Dia niely lazana gaga sy talanjona ny olona atao Galilea sy manodidina hoe iza ity, zanajovy ity, zavatra tsy mbola fahitantsika no hita matsika ankehitriny. Nahiratra ny jamba, ny teny ny mona, nalady ny marainina, nitsangana mandringa, handray fagagana amin'ny karazany tsy mbola hita matsika no hitatsika. Dia vetivety teo dia nandeha ny telefônina vavy amin'ny sofina, dia nalaza tao amin'ny tanàna Galilea Jesosy, nalaza tao amin'ny manodidina Jesosy. Kanefa hatramin'izay tsy fantatra momba azy, na dia efa voalaza hoe izy no mpamonjy, izy no Kristy. Dikan'izay zany ry havana malala dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny olona ny fanahy masina. Izy no fototra matoka ny programan'Andriamanitra, nantanjon'Andriamanitra ho tanteraka. Amen. Amen. Ame ohatra manaraka ihany koa tantaran'ny Samsona.
Samsona raha mpamaky baibotsika dia anisan'ireo lehilahy niavaka izy ato anatyity baiboly ity. Izy tovolahy tsy hoe bokon'ozatra be araka fitenin'ny olona, tsy izay mihitsy. Diso reny sary hitantsika amin'ny sary vidéo reny hoe Samsona mitratra pitarozaka be, ety mibokobokona be sy ny sisa hatramin'ny lamosiny iny valimbalina. Tsy izany mihitsy Samsona, fa olona madinidinika tahaka antsika izao ihany izy, tahaka antsika malagasy kelikely. Dia indray mandeha izy niala tao amin'ny tanàna misy azy, fandeha angatabady. Dia ny ray aman-dreny moa efa lasa loha, fa Samsona teatefara nandeha dia namakivaky tanimboloboka. Dia rehefa nandeha teny izy, nirahira izy teny, nirahira tena maneho hafaliana hoe sambatra ny miaraka amin'Andriamanitra, sambatra manana an'Andriamanitra. Tapoka tsy nampozina ny fanena tamin'ny liona tanora izy. Ny fanena tamin'ny liona tanora araintsika tsara zany tantarana liona zany, fa biby tena hoe tsy misangisangy, fa zay fanena aminy matiny tolana sisa mety hoe taveleo. Zany zany ny amin'ny liona. Biby tena matsiravina be mihitsy mieritreritra hoe raha miona aminy ianao. Dia hoy ny baiboly, raha vao nahita ny Samsona le liona, avy hatrany tonga dia andeha andramatra. Liona tanora ho ny baiboly matony nitsindrina ho liona tanora, ilazana hoe liona mbola tianao anatin'ny heriny. Fa raha hoe liona antitra matsy efa tsisy nify, efa banga. Raha manaikitra ary dia ohatran'ny mihoatrotra, ohatra manotra. Fa liona tanora ho anatin'ilay tena heriny. Andeha andramatra ny Samsona iny le liona, dia hoy ny baiboly hoe latsaka tamin'ny Samsona fanany Jehovah. Latsaka tamin'ny Samsona fanany Jehovah. Arika le liona tanora andramatra azy iny, resiny dia nisamatsamahany ary matiny. Matiny. Impossible zany amin'ny maha-olona. Sarotra ny mino hoe olombelona mahafaty liona manao seul araka fomba fiteny. Sarotra ny inona zany, kanefa voasoratra hoe maty le liona. Inona ny antony? Satria nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra. Andovaka itsika ny voasoratra ato amin'ny Samuela voalohany, Safady, Pitsara Safady, toko 7:20, andininy 5 sy 9. Dia nidy Samsona sy ny ray aman-dreniny nakany Timina, ary notoka tao amin'ny tanimboloboka tany Timina izy, indro nisy liona tanora nyherina taminy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona fanany Jehovah, ary la liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanasamaka zanakosy, nefa tsy nisy na inona tena tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny zay efa nataony. Maty mora foana la liona tanora. Inona andany ny ato zany? Satria nilatsaka tamin'ny Samsona fanan'Andriamanitra. Riavana malalo, ny fanahy masina dia manana ny andraiky manokana eto ambony ty tany ity, indrindrindrindra eo amintsika olon'Andriamanitra sy isika zanak'Andriamanitra. Izy no mpanatanteraka ny programan'Andriamanitra eo amintsika. Rehefa eo amintsika fanahy masina dia tantaran'Andriamanitra programany. Izy no mpanatanteraka ny amin'ireo vavaka ataontsika. Rehefa amintsika fanahy masina, ny vavaka ataontsika tantaran'Andriamanitra. Izy no mpanatanteraka ny tsodralo izay ataony mpanompon'Andriamanitra. Rehefa eto amintsika fanahy masina ho tanteraka tsodralo ataony mpanompon'Andriamanitra. Alleluia! Araka nambarako teo zao dia navaka antsika Andriamanitra amin'ny tontolo ity sy amin'ny taona ho avy mifandimby. Satria olon'Andriamanitra isika, satria zanak'Andriamanitra isika, satria hitan'Andriamanitra avy any an-danitra hoe matahotra azy isika. Ahoana nefa natoka zany programan'Andriamanitra hoe anavaka antsika izany ho tanteraka? Mila mifanahy masina isika tonga eto. Amen. Riavana malala, ataoko fa mazava aminao reo tantara nataoko ohatra ireo entina manambara fa mila mandray mifanahy masintsika, mila mihaino feo mifanahy masintsika, ary mila mandiaraka fitariany mifanahy masintsika. Amen. Amen.
amaolon'Andriamanitra atsika mahasaraka Andriamanitra atsika tsy mety intsony hoe ny feon'ny fieritreretantsika ny tena inotsika na ny feon'ny nofotsika no enotsika fa tsika dia mila miaino ny feon'ny fanahy masina. Amaolon'Andriamanitra atsika na mahasaraka Andriamanitra atsika dia tsy hoe isika no hitarika ny fiainantsika hoe za te ho any atsimo na za te ho any avaratra, za te hampiasa ty voly ty fond ty ho ampiasaiko amin'ny varotra any Atsinanana na ampiasaiko amin'ny varotra any Andrefana, fa mila fitariany fanahy masinatsika satria izy rery ihany malala ny mahasoa antsika sy ny mahatsara antsika. Raha fitenina zany dia zao hoe tsy mety intsony, tsy mety mihitsy ny fiainana kristianina na ny fiainantsika olon'Andriamanitra ka hoe fiainana tsy misy fanahy masina, fiainana tsy misy fiainana fanahy masina, fiainana tsy misy fitarian'ny fanahy masina. Iandrandra ny fataterany tsodrano nataonay zao ianareo isika rehetra amin'ity taona ity. Ny tenako moa raha ny tsodrano anareo dia namany nitsodrano ny tenao ihany koa ao. Dia miandrandra fataterany zany isika. Satria ny tsodrano nataona mpanompon'Andriamanitra amafisiko aminareo fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ary raisin'Andriamanitra tahaka ny teniny. Zany angeny no antony natokany zanaky Isaka, Esosy, Jakoby voalohany no mikasana amin'ny Isaka. Zava-dehibe taminy ny tsodrano izay ataony hoe hitsodrano anareo aho dia ny mbola velona. Fata fa hiantoka ny hoavin'ny taranany zany. Esosy, Jakoby ihany koa nafantatra ny lanja ny tsodrano ny rainy io ka natoka ny tsodrano ny rainy io notadiavina fantatra izay azahoana azy. Ary nisy ary tamin'izy roa lareo nanao ampitaka mihitsy mba azahoana tsodrano ny rainy. Satria fantany fa tena zava-dehibe ny tsodrano ny rainy ary antoka ny hoaviny. Zaho manokana ihany koa dia resy lahatra babo foko fa tsodrano izay ataoko amampolompon'Andriamanitra dia fantatra fa ekena ny an-danitra ary roa marin'Andriamanitra. Raisiko le teny nataon'i Jesosy. Ahoana Jesosy? Zay fezinao ty ambony tany ho fezina any an-danitra, zay vahanao ty ambony tany ty ho vahana any an-danitra. Amen. Dia raha mino ianareo isan'ny tena mino zao taona izao mihitsy ray volana mahery andro vitsivitsy izy dia farana taona ao anatin'izany no hiandrandra fatateran'le tsodrano isika. Amen. Amen. Ary tafitra ao anatin'io tsodrano io le programa lehibe n'Andriamanitra voalaza amin'ny Malakita 4:1 sy hatramin'ny 2 manao hoe hoavan'Andriamanitra ianao dia ho hitanao tsy fitoviany marina sy tsy marina ny manompo sy ny tsy manompo. Halleloja. Dia ahoana nefa natoka zany ho tanteraka so sanatria ka hoe lasa ihany taona fa tsy ho tanteraka le izy, fa mila mandray ny fanahy masina ianao, mila mihaino ny feon'ny fanahy masina ianao ary mila mandeha arak'izay fitarian'ny fanahy masina ianao. Zay le izy. Tapa-kevitra Andriamanitra ho iaho fa ho avozina le tany tsy misy elika sady foana. Dia inona no andrasana? Ny andro fanahy masina andray ny andraikitra izy. Dia zay vao navita ny teny hoe misy mazava. Ahoana ho ilay ohatra faharomeko anareo? 30 taona ihany lasa fa tsy re mihitsy ny amin'ny Jesosy na dia efa voalaza tamin'ny fomba ofisialy azy fa izy no mpamonjy, izy no Kristy. Tsy re mihitsy momba azy. Fa rehefa nilatsaka tamin'ny fanahy masina na mihaino azy ny fanahy masina dia niara nandeha tamin'ny fanahy masina izy, akory ny zamagaga teo vao ny baribary ilay tena misy eo nandran'Andriamanitra ray azy alika dia niely tao Galilea sy ny manodidina Galilea nilazan'i Jesosy. Dia takizany koa le tantara farany teo, tantaran'ny Samsona. Olombelona very olona dia afaty-lio ana fa no le fanahy masina dia le tsy nataon'ny Samsona hoe iny le liona andramatra tonga dia nitatazana. Dia nietsy nataon'ny Samsona iny tonga fahagagana satria teo ny fanahy masina. Fa raha tsy teo ny fanahy masina vita matavy Samsona, vita matavy. Ndray mandreny ny ry miahaka hoe aiza ary ngia Samsona, aiza ngia Samsona, vita matavy. Fa teo fanahy masina. Ry havana, malahelo ny foko, ny eritreritro
raha ohatra ka tsy andray fahasoavany anareo mity taona ity. Efa mba tena kely ihany angany mivavaka ho anareo nitsodrano ho anareo hoe hatramin'ny maraina mifo tamin'ny 3 ora mahery kely ngambany aho tamin'ny 3 ora mahery kely teo mifo eny tamin'ny 3 sasany anomboka vavaka teto hoe dia anisany nataoko dia nivavaka ho anareo nivavaka ho anareo Andriamanitra andray ray vola mahery kely sy dia ho tapitra ny taona dia ahoana zany amin'ireo fiangonandreo nivavaka ho anareo aho mba ho tanteraka nitsodrano izay tsofoko rano anareo. Amen. Nivavaka ho anareo aho mba ho ahafahan'Andriamanitra anareo. Dia nahoana moa tsy alahelo aho normal ange za nge mitafy nosy ray mora voakasika amin'ny foko nahoana tsy alahelo aho raha ohatra ka henoko hoe tapitra ihany taona fa dia tsy nisy nangirana ho ny fiainan-drano tsy nisy nangirana ho ny fiainan-drano le bizina anaty anay nony a tovitra tsy tia andrean'izany aho ary zay matoka mampaheranareo amin'ity androandroany ity hoe raisin'ny fanahy masina. Ataovy zava-dehibe aminao ny fandraisana fanahy masina fianona feo fanahy masina ary indrindrindrindra mba handeha arak'izay tarimy fanahy masina. Izy io moa mila ianarany mandray fanahy masina aloha zava-dehibe fa le meny feony mila ianarana hoe zay fa miteny zay fa mitarika ka mila ianarana ka mandra-patoka farataona ve tsy hay ianao ihainy feony tsy hay ve ianao ianatra ny fitarihana fa za mamiantoka amin'ny anaran'i Jesosy ho tafiditsika rehetra ho tafita atsika rehetra Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve. Alleluia. Amin'izao fotoana zao aza dia andeotsika rehetra hiaraka hivavaka tia niaraka hivavaka ary lehibe indrindra ny entanako atsika dia hoe andeotsika hivavaka dia andray mifanahy masina samy sokabavintsika samy sokabavintsika jereo nge nataon'ireo apôstôly sy ireo mpianatra tamin'izany andro zany samy niaraka nanandratra amin'ny feony izy rehetra dia nalatsaka Andriamanitra amin'ny fanahy masina dia feny fanahy masina izy rehetra dia tak'izany no ataontsika zany androany ho anareo any tokantrano mivava ihany koa mandraisanareo ny fanahy masina samia mivavaka atsika rehetra samy mivavaka samy manokatra vavana manana etaeta ny andray fanahy masina ny feny ny fanahy masina ny tafinery ny fanahy masina samy mivavaka arak'izany tsika. Halleluja, halleluja, halleluja. Andriamanitra tompon'izao rehetra izao ianao tompon'izao rehetra izao ianao misaotrany amin'ny afatra nampombana ho ateo hoe misaotrany amin'ny afatra nampombana ho ateo hoe amen 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 amen. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra ny amin'ny afatra nampombana ho ateo Andriamanitra misaotra misaotra misaotra. Amen 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 amen. Haidino amin'ny rehetra mifanainao masina aoka meno anay ny fanainao masina tena ho tafina amin'ny hery avy any amin'ny avy tokoa zahay androany. Halleluja, halleluja. Izy no hikotrika izy no hikotrika ka dia ho tanteraka zao vavaka iarany amanao zao ho tanteraka nitsodrano zay fanety eo mpanomponao ho raisinay ny fanavahana zay ho ataonao ho anay rehetra Andriamanitra. Amen 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 amen. Halleluja, 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 halleluja. Samy mangetaeta andray ny fanomeza dia ny fanahy masina ary avelao amin'ny apetrao amin'ny andraikiny ny fanahy masina fa ahita zavatra lehibe sy mahagaga ianao amin'ity taona ity tompoko ahita zavatra lehibe sy mahagaga ianao amin'ity taona ity tompoko. Halleluja, 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 amen. Angatantsika mbangina
tsy misy mivavaka fa mangina apetrao amin'ny fonao tananao donc tsika iandrandra ny fahasoavan'Andriamanitra iany feo mifanahy masintsika iany no ny fitariantsika mianatra tsika amin'izao fotoana zao mianatra tsika dia hoeninao fa hiteny aminao fanahy masina zany zao tsy hoe ny sainao no mandeha fa hoeninao fa hitenao anatinao izy. Halleluja. Eno zay lazainy misy amintsika ihany koa nefa hosokafan'Andriamanitra masin'ny fanany dia ahita fahitana. Amen. Ahita fahitana. Misy aminareo aminany ny amin'ny tenanareo ny amin'ny ankonanareo. Tsy vavaka akory tsika tsy vavaka. Ny fanany mpaminany dia azon'ny mpaminany zakainy. Zay ny fampianaran'ny Baiboly. Na dia enao manindry mafy ary ny fanahy masina dia afaka miazona ny tenanao ianao. Tsy misy mivavaka fa mihaino izay lazay ny fanahy masina fotsiny tsika. Mihaino izay fitariantsika. Halleluja. Midina ianao fanahy masina. Midina ianao amin'izao fotoana izao. Midina ianao. Mameno anay ianao. Halleluja. Hiakatra ireo mpitarika fidiarana ao anatin'izany dia mbola hikipitsika masosika. Mbola anatrika an'Andriamanitra isika. Ary ao anatin'ny hira izay ataony ety anoloana, hira tena malefaka dia malefaka, dia hidina amintsika amin'ny fanahy masina. Hidina amintsika amin'ny fanahy masina arameno, ary maro amintsika no azotoky fandray fahasoavana amin'ity taona ity. Maro amintsika no azotoky ka hatanjaka finoantsika fandray ny zava-tsolon'anitra isika melonina marana ny taona. Halleluja. Halleluja. Samy mikipy izy dia samy manatrika an'Andriamanitra. Ao anatin'izany hira zany hira malefaka, tena malefaka hiandry ny fanahy masina rotsaka sy hiasa amintsika isika. Amen. Halleluja. Ampiany masinao. Halleluja. Halleluja. Amen. Mandray ianao androany, mandray ianao anio. Misaotra tena. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Halleluja. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Ao anatin'izany hira ho ataon'ny mpidera izany dia milatsaka fanahy masina. Andreny feony ianao. Ary andreny fitariany ihany koa ianao. Ka hiavaka ianao amin'ity taona ity. Ay dia zavatra lehibe sy mahagaga ianao ataon'Andriamanitra. Halleluja. Misaotra, misaotra. Misaotra, misaotra. Amen, amen. Dia magina dao tsy rehetra. Andriamanitra misaotranao zahay noho ny fahasoavanao lehibe tokoa
dia nataonao ao anatin'ny teny fikasanao ny ampidina fanenao masina amin'ny olonao rehetra ka dia androany ndreto fiangonanao mandray ny fanay masina mandray ny fafenao ny fanay masina ary misaotra ny amin'ny feo dia ny feo ny fanay masina zay eninay teo misaotra ihany koa ny amin'ny fitarian'ny fanenao masina zay mitarika anay ankehitriny tsy olony zao tontolo zao zay ka andiaraka ny nofo fa natao andiaraka ny fanahy andiaraka zay fitarianao ny fanay masina mba ivoaka ho amin'ny fombiazana izahay ivoaka ho amin'ny fahasoavana be mihitsy amin'izao taona 24 izao misaotra misaotra anao Andriamanitra halleluia 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 misaotra tompo mideranao andriamanitro asandrato avy ny feo anao falehibe falehibe mideranao fandriamanitro falehibe ianao mideranao Jesosy io mahagaga ianao mahagaga ianao Jesosy io amen amen Jesosy tu mahagaga ianao mideranao fanay masina fanay masina mahery anao mahery anao mahery anao misaotra anao Andriamanitra tamin'izay afatra nampombanao ateo zay ty an'izao fiangonana zao ianao ka nataonao nandre ny sitraponao ny fiangonana ary mivavaka aminao aho mba hoe ho amin'ny olona rehetra ny fiasa fanenao masina hitsotrika amin'izay zavatra ataonay ka nivavaka ataonay eo mba fahasorana fanay masina dia ho tanteraka zavatra rehetra nentinay teo anatrehanao Andriamanitra hoe ho ambany fahasorana fanenao masina dia ho tanteraka sodrano natao amin'ny mpanomponao tamin'ity taona ity ary hoe kenay sy raisinay eo ambany fahasorafanay masina dia ho tanteraka ny fanavahana tianao atao aminay olonao sy izay zanakao dia ho tanteraka amin'ity taona ity daholo zany misaotra Andriamanitra tsara ianao mpanao tsara ianao halleluia amen fisaorantsika tompo teteka farazay mafy halleluia dia andoatsika anao hira anankiray mpitsanganana hira entsika indray a tena hoe midera falitsika ka dia midera amen raha mety aminao mandihy dia mandihy izy satria efa ndray fahasoavana ianao amin'ity taona ity
ary ianareo zay fa voninanao fanaty mpisaorana azy amin'ny alahady fa 20 volana desambra ho avy zao mino fa izavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao enina dia ianareo zay mbola boribory ary amin'izao fotoana zao tanapolo ahita voninahitr'Andriamanitra ianareo dia n'izao dia efa mandeha izy aseho fa mino anao alefa azy a le mpitarika. Alléluia. Ndao sika hideran'ny tompo amin'ny fifaliana tanteraka ny hiderantsika anazy satria efa nandray zavatra avy aminazy tsika. Samy makatoerany tompoko dia soratran'Andriamanitra ny fotoam-pivavahana izay nitondran'Andriamanitra atsika dia amin'ny andro androany ity. Ny afatra apetrako aminareo aza mandrimandry
varimbariny itsonytsika fa mandro-patoka farantaona dia ataovy zava-dehibe ny manokana fotoana mandoalika manao vavaka tena ataovy zava-dehibe mihitsy zany ao anatin'ny vavaka ataonao io dia saintsainy amin'ny fanay masina zay efa miaraka aminao io mikotroka eo fa ny vavaka ataonao raha ohatra ka tsy ataonao fahazarana tsy ataonao fombafomba fa tena hoe vokotry fonao dia ho taty aran'Andriamanitra amen na dia efa mivavah ihany koa ianao manomana le fotoan-dehibe hoe zay hisaotra an'Andriamanitra amin'ny Alahady 20 volana desambra ho avy zao hisaotra azy enina dia mbola anatin'ny ady ianao dia hisaotra azy zay fisainanao hoe hisaotra azy zay manambara fa mino zany ianao fandray zava-tsoa enganeka ho anareo sy mbola anatin'ny ady manam-patoka ny 20 desambra io ho tavavoaka ho amin'ny fahasoavana ianao ary raha misy tsy mbola tavavoaka vao manao defi izy hitondra fanaty-pisaorana ao anatin'ny 10 andro ahita voninahitr'Andriamanitra ianao alleloia zay zany tokony no fanentanana anentanako anareo ny fotoana antsika andavanandro moa tsy miova talata sy alakamisy tonga avy be mihitsy anareo talata alakamisy mamonjy vavaka fifadian-kanina maraina dia amin'ny 12 atoandro misy ny fotoam-pivavahana zay mahasoa antsika dia mbola mafisiko indray hoe ny Alahady ataovy indroa ianao mamonjy fotoana indroa misy ny amin'ny 12 misy ny amin'ny 2 ora ka zay mety aminao no ataonao efa misy bevety eo zao ataoko fa azonao amboarina am'izay programma hoe za zany sakafo kilo bevety dia mamonjy amin'ny 12 eto na monjy amin'ny 2 ora tolakandro eto masoa antsika daholo zany rehetrarehetra zany tsy manolo bato mafana anareo zay hoe andany fotoana anareo fa tena hoe masoa anareo ny famonjena fotoam-pivavahana ho anareo zay mpanaraka fotoam-pivavahana atokantrano any dia mampahery hoe aza atao mahazatra hoe aleo zay ty tokantrano ihany fa hafa mihitsy hoe tonga mamonjy firaisan-bavaka mamonjy fiara-miangona tena hafa mihitsy fa ny anao mijanona tokantrano efa tsy fidy moa iny zay zany ny afatra tompoka dia faranantsika ny fotoana anao hira anankiray sika mpitsanganana hira mbola hiraviravona ihany hifaliana vitsay dia hivavaka amarina fotoana ny tenako
vita somatsara ny fotoam-pivavahana teto androany zay tena isoranay anao be mihitsy ny amin'ny fitahinao nataonao taminay teto, ny amin'ny fanenao masina nalatsakao teto, ka dia toka fahasoavanao anay ty androandroany ity indrindrindrindra zao taona 24 zay diavinay zao. Misaotra sy mame voninahitra anao zahay, ary amin'ny Jehovah marany izao dia mbola mitondratsodrano hatrany an-trano ao ho an'ny fiangonanao, ahita ny fahasoavanao amin'ny karazana ane zao fiangonana izao amin'ny tetaona ity. Omena tera sy aja ary voninahitra ianao la izy hatrizay ko mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mirava fotoanantsika ny par groupe mbola mivory ihany ianareo, par groupe mbola